tsy marina ny nilazana fa tsy nahavoalohetra Papa Soule candidat solombavambahoaka tao amin'ny district Anantsiranana tao himono navotra ny fikambanana Zarakavaratra raha nitaky ny fialan'ny ben'ny tanàna ny antonana izy ireo nanomboka androany. Namoaka pirofo ny fikambanana Zanakavaratra izay nahafantarana fa nilaza tokoa ty ben'ny tanàna Anantsiranana ty ny 9 janoary 2024 lasa teo, izany hoe ray volana meloana napahan'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana na ny CES ny fanafoanana ny hivato azon'ny Papa Soule fa efa nandohetra amin'ny tetina 20 tapitrisa ariary tokoa ity farany. Ary mandinika za fa rataratasy diso tonga tany amin'ny tany tsy hisy ny disqualification. Zay aloha ny fandiniko zay fa ho an'izay mietrehitra fa ny CES zany angamba asa everina angamba fa ny CES zany mitsara fotsiny am'izao zany de hoe manipulerako angamba de tsy haiko fa ny fantako fotsiny a tsy nandoa etra Papa Soule de tsisy fijerena i Papa Soule io na ijery iza fa tous les opérateurs eto amin'ny tanàna Diego de mandeha titre de perception rehefa tsy nandoetra izy 11 ans Papa Soule tsy nandoetra. Mitaky ny fialan'ny ben'ny tanàna ao Atsiranana ny fikambanana Zanakavaratra araka ny nambarany Imam Shaban Léon mpitondra tenin'ny fikambanana tokoa de nanao fahadisoana teo amin'ny fanatanterahana ny asany ity ben'ny tanàna ity satria nandainga tamin'ny raharaha Papa Soule candidat solombavambahoaka ao amin'ny district Anantsiranana. Zay fikambanana Zanakavaratra dia mitaky ny fialany fametraha-pialany ben'ny tanàna ny Diego noho antony fitondratena digne de blâme izay vitany amin'ny famerezana zo ny vahoaka maro anisa ny fidy ny candidat Papa Soule ary lany mazava sy marina feno lenga ny sy namafy lenga izy na ary namitaka ny androm-panjakana CES amin'ny taratasy izay nalefany. Hitatsika no maly tamin'ny TVM fa volagna anazy tamin'ny dimanche izay nijotsoana tany izy mbola nankamafy fa hoe tsy nandoa etra Papa Soule nefa tamin'ny le 8 janvier dia vola vavanazy fokoa ny volagna fa Papa Soule dia candidat araiky izay navita ny etranazy jiaby 18 millions d'ariary. Nilaza ny fikambanana Zanakavaratra fa tsy manohatra akory sy ny didina avoakan'ny CES mikasika ty raharaha Papa Soule ty fa kosa mitady ny amohanana ny marina.